gaga daholo ny olona manoratra aminahany amika fen'olona ty amika hoe ahoana zazavao be da be tonga ty amika rehetra zany ange za message azoko e gaga ny olona ao mahita an'le izy hoe fa ahoany raha ohatra ka hoe amin'ny tany misy otakotaka de maro zany hoe renforcer na sécurité ny renivohitry ny Madagascar hoe olona fa defa tena mamby ohatrany inona lesa izy olona avy any velany avelan'ny commune no matetika hoentina taterina amin'ny camion taterina amin'ny karamaina zany hoe tena karaha misy fanandro terena le zazavao ifidy fa ianareo zazavao ianareo miaramila koa tonga avasaina hoe ty zavatra mpanaovanareo ty tsy zany ankeny anaovanareo an'le hoe vonina andeha anompo-tandrazana tsy andeha ifidy any Ramatobe ary Lalamanatsobe ny Tananan'ny de ianareo avy any amin'ny faritany bataina mihitsy taterina amina sprinter amina crafter andeha hiakatra Tananarivo andeha ifidy an'le be Tananan'ny toanan'ny fanjakana zany fomba mamoetra izy maleo tena ve nareo senisa tsy maleo tena anaovana mikimaky ohatr' zany le fifidianana de mangina fotsiny nareo manoloana an'izany taoriny ampamoaka zay nataon'ny Fleury Koto Malala tao amin'ny page Facebook namoaka lisitra ireo miaramila zandary avy any amin'ny faritra Obataina Handatsa-Bato eto Andrenivohitra dia iny tokoa fa efa mivoatra dia mivoatra ny toetra raha efa tonga eto Antananarivo renivohitra ireo miaramila Zazavao sy ireo mpitandro filaminana maro hafa iranana tanteraka mission zay napetraka tamin'izy ireo hoy Fidele Zarapira tao amin'ny fandarana miaramanonja tsy miteniteny fahatany izy tao amin'ny fandarana miaramanonja fa ananany proof feny ipoka ny tobon'ny miaramila hoy Fidele Zarapira tao amin'ny fandarana ary gaga daholo ny olona manodidina hoe fanahoana ireto miaramila be dia be ireto no tonga eto Antananarivo misy ady ve sa misy inona nampahafantariny Fidele Zarapira fa tsy pomba azy daholo ireo miaramila mangina mijery ny zavatra ataon'ny fitonam-panjakana tsy ara-dalàna ireo arak'izany tsy tokony tazam-potsiny ireo miaramila be galona fa tokony andrefepetra manoloana zao zavatra tsy ara-dalàna ataon'ny fitonam-panjakana zao hiasa ho an-tanindrazana no fianianana natao fa tsy hiasa ho any ara-lala ramanantsoa hoy Fidele Zarapira tao amin'ny fandarana miaramanonja tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona mihitsy ny zany reto olo reto atao satria dia natao aloha ny ordonnance de rehefa natao iny de ohatra mbola tsy matoky tena ihany fa mbola tsy ampy iny de misy système mandray zany amin'izao fotoana zao fatatsika hoe andeha le système atao zany de hoe misy olona tsy misoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ny Antananarivo mpiasa mpanjakana io mba tsy tenenako hoe miaramila mpiasa mpanjakana io zany dia mandeha makany Antananarivo de tsy misoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana dia amarininy any amin'ny sedy zany fa tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana reo olo reo dia mandeha makany amin'ny seni rehefa aveo dia mahazo taratasy dia karapanondro sy ordre de mission no entina andeha ifidy amin'ny ty fifidianana be ny tanàna Antananarivo ty tena grave zany tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona zany zavatra zany maleo tena ve nareo senisa tsy maleo tena anaovana mikimaky ohatr' zany le fifidianana dia mangina fotsiny nareo manoloana an'izany hoe olona avy aty amin'ny faritra zany hoe afaritany Toliara faritany Tomasina faritany Majanga faritany Natsirana faritany Fianaratsoa ho akarina ny Antananarivo daholo andeha ifidy atao inona fa inona mission any Antananarivo ny mpitandro filaminana le Zazavao zany hiakatra makany Antananarivo gaga daholo ny olona mahita feno nareo ve de manao ny zavatra tareo de eritreretinareo tsy hitanareo fa sao de verinareo fa ny miaramila rehetra io de pombanareo na ny olona any amin'ny camp rehetra io de pombanareo na ny olona any amin'ny caserne io de pombanareo fa tsy mba misy am'ireo koa zany mba mahita tsy mety ty zavatra atao ty mba manao totsofina ty aminay hoe fa ahoany ty zavatra mirongatra be ty manao mission daholo zany ny mpitandro filaminana avy aty amin'ny faritra ho any Antananarivo rangatia raha ohatra ka tena nareo hoe Ramatobe voalohany komaka an'izany mpitandro filaminana sotra an'izany nareo andeha amena taratasy andeha ide ifidy gaga daholo ny olona manoratra aminahany amika fen'olona ty amin'ny camp hoe ahoana reto Zazavao be da be tonga ty amin'ny camp reto zany ange za message azoko e gaga ny olona ao mahita an'le izy hoe fa ahoany raha ohatra ka hoe amin'ny tany misy otakotaka de maro zany hoe renforcer na sécurité ny renivohitry ny Madagascar na hoe misy meritreritra hoe eo amin'ny 13 mai anatin'ny fifidianana zao ke tsisy meritreritra eo amin'ny 13 mai zany de hoe zay izy ana fa de fatara zany hoe ny mission andreo de andeha saina ifidy nampiakapeo Fidele Zarapira ny antsoantso nanaitra ny vahoaka Antananarivo mba hitsangana ifo amin'ny torimaso tsy anaiky ny sy ny olona avy any amin'ny faritra
ivelan'ny commune Antananarivo ampandany ny candidat eto antoerana ho Fidele Zarapira. Tsy azo ekena ny olona ivelan'ny commune ifidy na Handatsa-Bato hametraka ny candidat ho candidat ben'ny tanàna ny tompo tanàna. Na dia oazy zany rehetra zany azo vakina amin'ny fomba tsotra izao fiantsika fitondram-panjakana izao. Matahotra izy ireo tsy matoky ny vato arotsaky ny vahoaka Antananarivo intsony. Ka zay mahatonga azy ireo mibata ny olona avy any faritra, tsy olo tsotra fa olo mpanjakana anampitosika ampandany ny candidat volomboasary, candidat Arlala Ramanantsoa. Ary zavatra izay no tokony ampiakatra ny ampon'ny vahoaka Antananarivo, mandeha mifidy mampiasa ny heriny rehetra ampandanina ny candidat ankoatra ny candidat volomboasary. Tsy vitan'izay fa asaina ihany koa ny vahoaka Antananarivo iambina sy anakana ireo olona tsy avy eo antoerana Handatsa-Bato. Ny vahoaka Antananarivo za eto de tena miantso atsika rehetra mifoaza ary tongava saina. Fa tsy possible zany hoe olona auto ben'ny tanànanao dia pampitandro filamina. Miaramila avy any amin'ny sisiny rehetrarehetra tia no akarina andeha hifidy anazy. De olona tonga zany tsy misoratra anaty listy fifidiana de manaraka an'izany ny eo amin'sedy hoe anome taratasy fa ity olona ity tsy voasoratra ao anaty listy fifidianana. De iny no entina miaraka amin'ny ordre de mission sy ny karapanondro de zay ny andehana nifidy de manaiky an'izay seni. De seni mitsy ny andehana marina an'izany hoe fa vao marina sedy zany fa tsy ao anaty listy fifidiana ny reto olona reto nefa hifidy fa mana ordre de mission. Ordre de mission firy zany ny avoakanareo hifidianan'ireo olo reo. Tena mitsangana ny Antananarivo, tena asehony ambomponareo fa tsy olona avy ao Antananarivo no asaina hifidy any Arlala Ramanantsoa. Zay ny zavatra misy amintsika amin'ny teny zao. De tena miteny aminareo hoe andana mifidy maximum. Toery ny olona tsy avy any Antananarivo hifidy ny olona any Antananarivo. Hampanaovana mission manokana mihitsy andeha hifidy an'io satria tsy matoky anareo vahoaka Antananarivo tsony zareo hoe hifidy anazy nareo. Noho izany aro-tsay vatonareo farak'izay zokiny. De tsy horesin'ireo vatonareo ary arao maso fa ny Zazavao zany tsy maintsy solasola. De mora fantatry ireo hoe reny zany ny andeha hanao an'izany zavatra zany. Ny tena loza amin'ity toedra raha ity dia zao volam-panjakana no ampiasain'izy ireo anohanana ny déplacement an'ireo Miaramila mpitandro filaminana Zazavao ho atao fitaovana ampandehanany candidat volomboasary. Izany rehetra zany nefa mampiseho fa tena olona tsisy azon-damosina, tsy misy dikany, tsisy fotony Arlala Ramanantsoa raha zay ny fomba ampandaniana azy eto Antananarivo renivohitra ho Fidele Zarapira. Fa tena hoe tsy mety zao zavatra mipetraka zao fa na hena ho toanana amin'izany ary tokony ho tonga saina hoe zany ve sisa ny ampandaninanao fa tsy matokony vahoaka Antananarivo tsony ve zany nareo hoe ny vahoaka Antananarivo ny fidiny ben'ny tanàna Antananarivo fa ny olona avy aty amin'ny faritany alefa mifidy ny olona avy any Ambalatsanakaomby, ny olona avy any Tamatavy, ny olona avy any Toliara, ny olona avy any Mahajanga no akarina hifidy anao raha matobe ao Antananarivo de tsy menatra avy anao manoloana an'izany tsy nisy tao anatin'ny 9 taona ange zany. Tamin'ny andron'ny amiral de Deratsira ka misy any mampifidy soldat io rehefa nifanina tamin'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo satria manamboninahitra Miaramila no natao candidat amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo nataon'ny amiral tamin'izany fotoana zany de nalefa daholo Zazavao hifidy. Nitodika tamin'ny olo-pirenena avy amin'ny faritany enina manerana Madagascar ihany koa i Fidele Zarapira tao amin'ny fandarana miara-manonja. Nandefa afatra mampiritreritra ny tsirairay izy hoe nareo avy amin'ny faritra ve manaiky atao fitaovana manaiky ho bataina anohana ny olona aty an-drenivohitra aty Antananarivo mba tokony ho tonga saina amin'izany kosa ny olona avy any amin'ny faritra. Fanampin'izay nitodika tamin'ireo Miaramila indrindra fa avan'ireo Miaramila Zazavao sy ireo mpitandro filaminana maro hafa izay ho ampiasaina atao fitaovana maloto Handatsa-Bato ampandany ny candidat eto Antananarivo renivohitra dia tsy iza zany fa candidat Arlala Ramanantsoa. Toy izao ny afatra ho an'ireo avan'ny Miaramila Zazavao. Teneno ny avanareo raha ohatra ka andeha hifidy ihany izy ireo eto Antananarivo renivohitra hoe tsy Arlala Ramanantsoa no fidina fa olon-kafa ohatra Tojo Ravalomanana hoy Fidele Zarapira. Tsy misy tokony atahorana amin'izany satria tsy ho fantatr'ireo mpanome baiko ny vato alatsaky ny tsirairay. Raha ohatra ka sanatria efa nomena bulletin tokana efa précoché izy ireo dia azo atao tsara manao double coché ary ny double coché midika fa vato fotsy. Nampatsiahy ireo Miaramila Zazavao sy ireo mpitandro filaminana vaovao izy fa ho an'ny tanindrazana ny asa ataon'izy ireo ary ho an'ny tanindrazana ny fianana nataon'izy ireo fa tsy ho an'ny candidat Arlala Ramanantsoa. Terena le Zazavao hifidy fa ianareo Zazavao ianareo Miaramila koa tonga vasaina hoe ty zavatra mpanaovanareo ty tsy zany ankeny anaovanareo an'le hoe vonina andeha hanompo-tandrazana tsy andeha hifidy any raha matobe Arlala Ramanantsoa ben'ny tanàna Antananarivo.
tenareo avy any amin'ny faritany bataina mihitsy taterina amina sprinter amina crafter andeha hiakatra Tananarivo andeha hifidy an'le bentanana Tananarivo toanany fanjakana zany fomba mamoetraka izy zany ny zava-misy de tsy ho tonga saina am'zany ve fireo koa manakavana za zany eto de miantso anareo manakavana manana havana zay alefa manao ny mission makany Tananarivo ifidy io teneny ny avatsika hoe tsy io fidinareo ka rehefa sena menjay de fidio fa valy manana tojo fa tsy io ny andeha anaovanareo zavatra ohatran'izany ho antanindrazana anbanareo tantara-pirenena io tsisy zavatra ahafahany mahafantatra fa hoe ity ny fidinao tao raha ohatra ka mena bulletin précoce zareo de afary le havanareo hoe rehefa tonga nareo bulletin précoce iny apio x andre mandeha apio x andre mandeha de maty ny vato iny de am'izay tsy mahazo vato izy zay fotsiny satria efa misy x le bulletin précoce de apio x anankiray fotsiny de zay de vita tonga de vato maty iny de tsy voaisa am'izay fotoan'izay fa tena manahira teneny ny avatsika hoe nareo nalefa nakany de zao ho antanindrazana nanaovanareo fanekena idiranareo anatin'ny sambatra raha misy anareo dika an'izay tsy ho any ary lala nanaovanareo an'izany ny porofo ny Fidele Zarapira ihany koa fa tena tora-kovitra matahotra sy miororo ny fitondram-panjakana manoloana ny fizotra ny fifidianana Antananarivo renivohitra sy ireo provinsi maro hafa manerina ny nosy ka manao zay fomba rehetra aminganana ny candidat mpifaninana fa indrindra ireo candidat izay indépendant ohatra ndraisiny tamin'izany ny tranga fandrahonana ao Mahajanga rahonana ireo candidat tsy miaradia amin'ny fitondrana no sady tsy miaradia amin'ny fanoherana ialan-daharana tsy vitany hoe rahonana sy terena ialan-daharana fa asaina ihany koa anohana ny candidat zay narotsaky izy ireo ary ity resaka ity dia ananany fleurir koto malala manokana Porofo araka ny nambarany tao amin'ny publication zay natao amin'ny page Facebook-iny ifampelantanana ho izy ny oronampeo mirakitra ny fandrahonana ny candidat tao Mahajanga ho izy tao amin'ny page Facebook-iny araka ny hitantsika amin'ity sary ity ho an'ny Fidele Zarapira manokana dia mahita fa tsy zava-baovao ity trangan-javatra isaky ny fifidianana ity fa efa fanaon'izy ireo naka ohatra manokana izy tamin'ny fifidianana sombam-bahoaka zay natao farany teo ary tao manakara no nitrangany ity toetra raha ity niarany fandrahonana ary ny terena ialan-daharana ny candidat roa tao manankara akory ny aterana fa tena ny ialan-daharana tokoa ireo candidat roa ireo fa ny indrokely dia tsy nasahy ny joro izy ireo nandritra ny fotoam-pifidianana no ny tahotra be loatra fa efa tapotra ny fifidianana vao ny joro vavolombelona izy ireo namoaka feo ny seho masoandro mampametra-panontaniana ihany hoe Fidele Zarapira ny fomba fiasan'ny seni mangina no sady tsy ahenoina feo ny seni fa nahoana any Mahajanga amin'izao fotoan'izao satria dia araka ny fampitambaovao dia atao zay apdésiste an'ireo ataotsika hoe tompony andraikitra zay manohana ary ireo candidat zay natolotra ireo vondrona izay tsy miaraka amin'ny fanoherana nefa tsy miaraka amin'ny fanjakana ihany koa mba idésiste zany amin'ity fifidianana Bentanan'I ary andeha hirotsaka anohana ny candidat atolotry ny mpitondra fanjakana zany zay zany ny zavatra misy ao anatin'le izy ary de tena mahagaga zany zavatra zany ary tena laza saintsika zany fa asaina amin'ny désiste reo candidat ny Mahajanga reo zany ny ray am'zany zany de ohatra ny PDS teo aloha izay nirotsaka ho fidina Bentanana de asaina amin'ny désiste ary ohatr'izay ihany koa ny candidat hafa zany ny tena marina ao anatin'le de zao miampifandrahonana majinijinika le zavatra zay atao mba hampihemotra an'ireo olo reo efa hitatsika zany tranga zany tany manakara tamin'ny fifidianana sombam-bahoaka zay nasaina ny désiste mihitsy le candidat ary ny ampifandrahonana majinijinika tao anatin'le izy zany moa reo fandrahonana sy ny resaka mikasika an'izany tateorina rehefa vita amin'ny fifidianana satria fampiresaka reo candidat reo miresaka amin'ny tena rehefa mifanena teny an-dalana ny grave be ny nahazo anatao anao raba fa ahoana zao ianina mihitsy nanao an'izao eno le izy zany ny fantatra izy ny olona nanao anazy fa zareo moa tsy sanjoro tamin'izay fotoan'izay satria everiko hoe tahotra ihany koa ny azy ankoatra ny fleurir koto malala Fidele Zarapira fa ny soernève sy ny maro hafa zay nivoaka tamin'ny fanginany manoloana ity
fangalaram-bato avolenta zay ketrehany fitoram-panjakana ity dia naneho hevitra momba an'ity fangalaram-bato avolenta ity ihany koa Andriamatoa Laurent Ramarson tao amin'ny télévision Real TV. Mampametra-panontaniana ho izy ny fitiavan-tsezan'ity fitondram-panjakana ity. Fa mba mamy be toy ny ahoana loatra ny sezan'izy ireo ka manao zay fomba tsy fanao. Efa iara-mahita ho izy fa tsy misy zay mandeha amin'izay laonina ny lisam-pifidianana dia zao ndray nampina ny ordonnance. Ary io ordonnance io dia tetika maloto entina angalaram-bato. Ny tena loza amin'ity fampidirana anaran'olona ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao ity dia zao manome vahana ny fangalaram-bato ary ny fangalaram-bato zay atao dia sarotra marinina no sady sarotra arahana. Raha zany fomba hafa ho izy dia fomba tsotra amin'ny fangalaram-bato sy aingana indrindra ity resaka ordonnance ity ho izy. Amin'izy ireo efa ela ny lona tao anatin'ny fiainana politika dia mahatsikaritra fa efa tsy namely io fanaovana ordonnance io atramizay ary efa niady tam'izany izy ireo fa tsy naomby. Ary izy ihany koa mahafantatra fa fantatry ny seni fa tena tsy ara-dalàna io no sady manakorontana ny fanaovana ordonnance io. Araka izany ho izy dia tsy azo ekena ny olona ivelan'ny commune ho bataina andeha fidy ampandany ny candidat amin'ny commune hafa. Satria zao mety afara midisadisa sy tranga tsy ampoizina ity ramtoy hoy Laurent Ramarson. Raha misy amin'izao fotoana izao moa dia maloto. Izy ihany zao mandoto ny eo tsy miatratra tsy lavy ny eo asesika ihany. Zany hoe entiko tenenina liste électorale efa tsy mandeha amin'izay laonina. Mbola asesika indray iny koa ny ordonnance. Hoe olona fa dia efa tena mamy be ohatry n'inona le seza e. Ilay atao nanomboka fahavalo folo taona nandritra ao setra politika. Nisy fotoana diavana mafy mihitsy anafoana ny ordonnance io. Isaka fifidianana zany. Tamin'ny andron'ny KFM zany KFM sy ny PSD. Rajoelina moa zany dia foana satria ny antony dia tsotra ihany. Io fomba fangalaram-bato tsotra sy aingana indrindra. Zay io. Ary sarotra rahany io. Ohatra hoe bureau de vote anankiray misy 200 olona avy any ivelany. Avelan'ny commune no matetika hoentina taterina amin'ny camion, taterina amin'ny karamaina. Zany hoe tena karaha misy fanandro. Io zany tamin'izao fotoana zany aza nisy ekipa. Rehefa tonga dia miandry an'io fotsiny. Mizaha mahalala olona tamin'izany. Mbola tamin'ny fahatandrona zany dia mianatra teny université. Nalala olona tanàna iray manontolo mihitsy mpikarama amin'ny ordonnance. Zany ny zava-misy. Ninninna lazainy seni, ninninna lazainy. Tsy mety ordonnance io. Efa voatsara ny tantara io fa tsy mety. Ka inona mbola insistena amin'io? Aiza moa ny olona tsy eritreritra hoe sahirana izy. Sahirantsika amin'ity fifidianana ity izao no novany. Za eto dia miantso anareo mpiara-mombonantoka izay manara-maso ny zavatra misy ara-politika eto Madagascar. Fa ny seniana io manomboka amin'ny varalila. Zay zany dia anaovako antso aminareo. Io seniana io manomboka amin'ny varalila. Dia eo nareo voniny Europeanina maheno an'izany zavatra resako zany nareo. Ianareo ambasady Amerikanina maheno an'izany. Ny ambasady frantsay moa io mitakilakilaka io mba mampalahelo mihitsy zavatra ataony. Tsy mijoro mahitsy tsara fa misabakabaka io. Dia tsy te hiteny an'izany. Fa ianareo voniny Europeanina ao anatinareo avokoa zany reo ratsa mangaiky anareo rehetrareo. Jereo fa io seniana io manomboka mampime. Fa zavatra ohatr' zany tsy tako an'izany ary fantatra zany. Satria manamarina zany hatramin'ny androany any enjehana n'izany zavatra rehetrarehetra zany. Enjehana ho tonga vita androany daholo zany taratasy avy any amin'ny sedy zany hoe io fa voamarina fa tsy misoratra anatin'ny lisam-pifidianana reo mpitandro filaminana na reo mpiasa-panjakana zay alefa miritirity an-tanareo amina ordre de mission reo. Dia tsy maintsy atao tafiditra zany hoe tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana izy dia mitondra karapanondra izy dia mena ordre de mission dia ny seniany metaratasy manamarina zany rehetra zany ahafahany mifidy ao an-Tananarivo. Araka zany rehetra zany dia mafana ny toedrara politika ary ho andrasantsika eto ny mety toy nyity toedrara mpifidianana ity. Ary zany koa mamarina videontsika androany azadino misabone sy manisy man'ny videontsika amin'ny manaraka indray.